Salama daholo eo androany isika dia ndao raha ho resahana ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana izay hita manerana ny nosy tato ato zay ary isan'ny tena matetika ahitana an'izany trangana tsy fandriam-pahalemana izany any amin'ny faritry ny Toamasina iny indrindra fa ao amin'ny Toamasina renivohitra ao eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana izay miendrika fisolokiana izay niseho tany Antsirabe tany ary ny loza izay nampalahelo ny tranga tany Betroka tany tamin'iny faraparan'ny volana Novambra lasa teo iny ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo izay lefa isan'andro eto tsy ampendela mo isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary hiverina hiodina indray ny orinasa base toliara nakatony filan-kevitry ny ministra tamin'ny andron'ny 17 Novambra ny fanafoanana ny fampiatonana ny asa fitrandrahany orinasa base toliara tamin'ny taona 2014 ny filan-kevitry ny ministra no nampiato ny tetikasa fitrandrahana ireo fasika mineraly ataon'ity orinasa ity hisy arak'izany ny fanarahana ara-piarahamiasa hosony avy ny fanjakana sy ny base toliara marina fa efa misy hetsika fanoherana nataon'ireo mponina tamin'ity tetikasa ity talohany fotoana nampiantona azy arak'izany dia mety fo maro amin'ireo mponina no tsy ho faly amin'izao fanapahan-kevitra no raisy ny fitondram-panjakana manoloana an'izao fisokafany fitrandrahana ao amin'izay base toliara izay manomboka atsy ho atsy izao resaka tsy fandriam-pahalemana indray tany Mangarano Toamasina tany grossiste vary misa 3 tsy lavitry ny EPP Tsaratsiry no nasesiny jiolahy misa 3 izay notafihina tamin'ny andron'ny 17 Novambra antoandro tamin'ny iray ora sasany samy nitondra basy izy 3 lahy raha ny fanazavan'ireo nanatry maso sady toeram-pivarotana no trano fonenany ireo voatafika ka narahan'izy ireo tany an-trano tany ireo lasibatra nandritra izay fanafihana izay nitsoka tamin'ny lalampasika makany amin'iny pilona iny ireo jiolahy taoriny izay ary efa nisy olona misa 3 niandry azy ireo tao amin'izay lalampasika izay lehilahy ny 2 ary ny vehivavy ny iray nanapoaka basy ireto olon-dratsy reto teo am-pitsoahana tsy vitany izany fa mbola lasan'izy ireo ihany koa ny kitapon'ny vehivavy iray izay nandeha moto avy any nambanan'ireo jiolahy ireo tamin'ny basy izay noentin'izy ireo izay tsy vo izao no nahitana anitranga fanafihana amin'ny tampiadina atahaka an'izao ny any Toamasina any ary efa nisy mo teo aloha teo ireo izay voasaringotra atao anatin'izay resaka famatsiana fitaovam-piadina an'ireo jiolahy izay manao an'izay fanafihana izay tany Toamasina tany izay efa volana vitsivitsy lasa mo no nisiny an'izay ka isan'ny mahagaga sy mahatalanjona ihany ny fisin'izay fanafihana mitampiadina matetipitranga izay any Toamasina any efa hatramin'ny ela hatramin'izao fotoana izao ka dia andrasana arak'izany ny fandraisana andraikitra izay ataon'ireo mpitandro ny filaminana sy ny fitondram-panjakana misy any an-toerana manoloana an'izay resaka tsy fandriam-pahalemana indrindra fa ny eo amin'izay resaka fanafihana mitampiadina izay ao anatiny resaka tsy fandriam-pahalemana ihany eo amin'ny resaka fisolokiana indray brigady Andranomadio kompania Antsirabe mpivady sandoka nandroba fiarabe nitondra entam-barotra izay mitentina 200 tapitrisa ariary mahery tratran'ny zandary sy niaraka tamin'ireo namany nitaraina atao amin'ny brigady Andranomadio ny mpamily iray fa tsy hita ny aliny 13 Novambra ny entam-barotra rehetra atao anatin'ilay fiarabe norebirebeny izy mivady ilay mpamily fiara nitondra lamba 70 bal sy carreau 3 tonna ary kido réponse avy any Antananarivo ka lasan'izy ireo ny entam-barotra rehetra tamin'ny fotoana nahamamo ilay mpamily tao Antsirabe ireo entana sy ny olona nandray azy nitratra niaraka tamin'ny tompony trano nanafenany ireo mpivady sandoka azy ireo ny entana sy ny namany taoriny fanadihadina izay natao tamin'izy ireo roa lahy naman'izy mivady naka ny fiara sy namoaka ny entana ary mody namerina ny fiara teo amin'ny toerany kosa tratra tany Ambohitsararay komina Anjomabeto distrikany Manjakandrina olona misa 7 arak'izany no voarorohy tamin'ity raharaha ity ary natolotra fitsarana atao Antsirabe tao efa naverina tamin'ny tompony kosa ny entana rehetra izay nangalarin'izy ireo arak'izany rehetra izany dia ho anareo mpamily rehetra
tandremby ihany ny fitiavan-toka sy ny fitron-toka diso tafahoatra fa mety hanimba ny asanao ary mety hahavoasoloky anao tahaka an'izao nahazo raha namana mpamily tany Antsirabe izao satria mamony toka moa raha namana ka tsy nahatsiaro tena intsony iny fa lasan'ireo olon-dratsy amin'izay ny entana rehetra izay hoentinao izay nankiny ny patron anao taminao izany entana rehetra izany. Tany Betroka indray loza mampalahelo amampolony ireo olona izay namoy ny ainy vokatry ny loza mifamoivoizana nihatitra tamin'ny karandalana nitondra olona manodidina ny 90 teo eo tamin'iny andro ny 18 novambra lasa teo iny. Fiara fitateram-bahoaka any Transmahefa avy any Ambosary ho any Ilakaka no lasany ranotrambo teo amin'ny tetezana mivoaka ny tanànan'ny Betroka tamin'izay andro ny 18 novambra ariva izay. Difitra ny rano tanteraka ilay fiara ka maro ireo olona tsy nahatsiaro tena sembotry ny rano no noentiny mpamonjy vona tany amin'ny hopitaly. Arak'izany dia mampahery any fianakavian'ireo manamanjo amin'izao loza lehibe izay nahazo azy ireo izao amin'ny fahalasana ny tapaka sy namana ary havana amanjakaiza noho izay loza mifamoivoizana izay. Fa ho anareo izay mpamily mpitondra fiara fitateram-bahoaka mandeha amin'izay lalana ahitana resaka tondradrano sy ny maro hafa izay dia mailmailo hatrany fa fotoanany fahavaratra izao fa ny aina tsy ananampiry ary ny ain'olona no entinareo ireny ka aleo misoroka toy izay mitsabo. Ny malaza any ivelany indray dia hamoaka rakikira vaovao indray ny mpanakanto Céline Dion ary hiverina hanao fitetezam-paritra amin'izay amin'ny taona 2024. Hamokatra rakikira vaovao miisa 2 i Céline Dion amin'ny martsa 2024 sy amin'ny septambra 2024 ary hiverina hiakatsehatra hanao fitetezam-paritra amin'izay izy manomboka amin'ny taona 2024. Raha ny fantatra dia hisy fampiaraham-peo amin'ny Adele amin'ireo vokatra vaovao ny Céline Dion ireo. Ny aretiny moa dia efa nambarany fa mbola tsy hitrana tanteraka saingy tsy ataony mahasaka anazy izany. Izy izay efa niverina niakatsehatra tamin'ny lanonam-panokafana ny lalao olimpika tao Paris farany teo iny rehefa avy niady mafy tamin'ny aretina syndrome de l'homme raide nanomboka tamin'ny faramparany taona 2024. Manoloana an'izany vaovao mafaly amin'ny mpanakanto Céline Dion izany dia maro ireo mpankafy azy amin'izao fotoana izao efa mila tsy handritsony ny fivoahany izay hira vaovao ny Céline Dion izay satria tena isan'ny mpanakanto manana ny laza ny raha izany Céline Dion izany ary be mpankafy izany Céline Dion izany noho ny fahaiza mihirany sy ilay feo mangany izay tena miavaka tanteraka raha samy amin'ireo mpanakanto no asiana resaka satria mpanakanto tena feno dia feno izany Céline Dion izany ny eo amin'ny resaka ara-peo izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa isan'andro eto. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.